Tiako le combat ataon'ny citeny a manohitra an'le resaka ina moa le base tiliard. Tiako le combat ary salueko anao honorable citeny andena solonyaiko fa misy zavatra fotsiny tiako ovaina na anapina anatin'le izy. Le izy zany am'izao zany misy entreprise tsy haiko inona moa zany trandrahan'le base tiliard fa sur à 100% fa tsy maintsy matière première arenan'ny gaz tsy maintsy trandrahana am'izany. Mety diso anamiko tondray mandeha ty satria tsy nanadiady akory tsy nijery akory ino zany fa za fotsiny sura hoe tsy maintsy hitranaka arena ndray zay. De ny combat etretiko hoe diso ataon'le citeny de resaka impact environnemental no iadina hoe maloto ny nappe phréatique, simba ny tontolo iainana, simba ny biby rehetrarehetra. Marina zany fa ny ahy de tsy hany mihitsy ny azy zany ny olana fa de hoe i Madagasikara ave zany de natao trandrahana fotsiny. Tokony hany mihitsy resaka environnement marina fa ekenina hoe resaka environnement hoe harovana. Fa ny ahy de le hoe zay entreprise rehetrarehetra avy any ivelany mandoha vola kely amin'ny ministre, mandoha vola kely ao mine, mandoha vola kely amin'ny zandary, mandoha vola kely amin'ny anina de avela inao zany galabona mangady ny arena. Zay na zany hitako tena tsy haiko tsisy zavatra azo atao koa satria ny député veranga omena 4-4 omena rehetrarehetra io anangatanana fotsiny ilana ny député ao Madagasikara anangatanana tahibe zany firenena zany. Député rehetra de anangatanana fotsiny ny atongavanao mahazo vola ny président ohatra ny resaka mety anday zao za tsy manao risinotro zany resaka Jamefield am resaka ina moa zany Romy Vos io no manapofo ary vo resaka tany Londres fa zay entreprise rehetra hitrandraka ao Madagasikara de mandalo any amin'ny président
misy panera zany eo mampiona le olona avy any ivelany a, de ny président no manao sonia le autorisation d'exploitation. Zay ny voazava tamin'ny resaka Romy. De jereo Romy Vosy tsisy resaka, tsy nanao enquête ny firenena malagasy, tsy sarotra nataony, tsy hita fotsiny. I Romy Vosy amizao ny olona any ivelany ray no manenjika ny moa zany mpanao kolikoly. Fa ny firenena zany tsy inona tsy anenjehany ny Romy Vosy satria président zany maniraka ny Romy Vosy ary tsy izy rery. Reo le vazaha rehetrarehetra reo tsy haiko Tabito, Philippe Tabito sy rehetrarehetra reo zany conseiller en présidence ao juste hoe mpaniera fotsiny ho an'izay rehetrarehetra te hitrandraka ny Madagasikara de mandoha vola kely ao de afaka mitrandraka ny arena. Madagasikara numéro 1 en fantrana, numéro 1 mondial en fantrana. Arena rehetrarehetra io mandoha vola kely fotsiny amin'ny dondrom-po rehetrarehetra reo de afaka mitrandraka ny arena. De anao zany grève ohatra anakana anao ohatra nataony système zao de miaramila no alefany. Ny miaramila koa milazana fa mahazo baika avy any ambony fa ny any ambony koa nahazo vola koa de zay gasy na mpamboly na mafiady kely mitsaly amin'ny ina moa zany ny fampitehany ina moa zany environnement de reo tifiriny zandamo reo na ravainy reo. Tsy resaka base tuliare zany na QMM zany ny ilminite zany ambato visy rehetrarehetra reo mitrandraka dolodolo Madagasikara. De tsika mahatra le izy zany citeny tsy ratsy le combat mikasika le ina moa zany impact environnemental fa ny combat tsy tokony trandrahana mihitsy no tokony izy. Fa manina moa nisy firenena eran-tany de tonga daholo ny olona mitrandraka ny arena volamena. Io tsy voalohanina amin'ny andro rajolo menatsiny fa Ravalomanana koa nanome autorisation ny Ambatovy hitrandraka ny ina moa zany cobalt amina miliara ny vola avoakany izy moa Dinatek amin'io. Jereo azy navita autoroute ho anazy manokana, navita ina moa zany ville ho anazy manokana satria miliara ao. Ravalomanana nanome io itendra mba tsy nitimo mbola tsy nahampy zao Madagasikara tamin'ny andro Ravalomanana mety Ravalomanana nanome autorisation ny izy moa Dinatek hitrandraka an'io. De nahazo 1% gasy nahazo 1% gasy de falifaly be dondrom-pory. De aveo ka mampiditra asa ny gatsy natao hiasa ho an'ny olona iran'izao tontolo zao, tsy natao hiasa ho an'ny olona iran'izao tontolo zao ny gasy fa tokony hampiasa olona. Ohatra zany ny ataon'ny Qatar tsy vendra-po ohatra ny gasy. Niaza ny olona avy any ivelany asany mitrandraka, izy manakarama ny teknolojia sy ny savoir faire sy ny personnel avy any andafy mitrandraka ny gaz sy ny pétrole. Izy manakarama an'ireo anazy. Zany hoe ny Qatari mampiasa vazaha. Fa ny gaz zany de atao andevo foana hatramin'ny farany, andevo foana zany hoe hiasa amin'ny Ambatovy, mahazo vola be miasa amin'ny Ambatovy. De ve miasa zay ngiky misy touriste de hiasa de hivarotra vangovango ve hivarotra pareo ve ny ataon'ny gasy mandrapahafatiny. Zay le izy ka tsy haiko hoe ovina no mijanona ny fitrandrahan'ny olona Madagasikara ovina. Satria raha ny ina moa zany député na ny ministre mandoha vola ao président daholo de tafiditry mahazo 4 de faly amin'ny avin-dranapory. Tsy zavatsy zay mahazo avantage io, mahazo ticket carburant, mahazo 4 de mahazo villa de zay mahafinaritra an'ireo député reo. Ody manao indépendance sasany de raha volany de zany ho an'andro rajoely tsy le ke. Tena zay le avin-dranapory zay tena mampahantra Madagasikara exploiten'olona. Ianareo ave aty Suisse ve nareo de mangatao autorisation any amin'ny service de mine aty Suisse hoe zay hitrandraka ny asphalte. Misy asphalte fanamboarana goudron io any Val de Travers, any Val de Travers aty Suisse aty misy grotte ao bôl
fa de travers zany le panneau absinthe le toaka iny ohatrany pastis iny de raha anao angataka autorisation amin'ny Suisse hoe service de mine hoe omba amy autorisation kely a ny ino moa zany ahafahany mitrandraka le asphalte ka tsy ho pain Suisse ianao tsy ho pain Suisse fa Madagasikara haona autorisation zay angataka kely ino moa zany anjono jonony doatra amy baleine hatrametra rehetra io de nivendra tay de anao soni mamena vola kely de nahazo vola kely de lasa manao vady efatra vady dimy de trandrahan'olona iny minute trandrahan'olona ilakaky trandrahan'olona ibasy liara zany trandrahan'olona ny rehetrarehetra de ny gasy de manao kilalaka fotsiny makaleo be fa de ny cause zany rehefa misy cause iny